Sehatry ny fananatany ndray kosa ny sokatra androany ny hetsika herinandro ny fananatany izay totosaina etsy amin'ny lapantanana Analakely karakarain'ny ministera mpanjakana amin'ny sahana ny fampitaovana sy ny fanajariana ny tany moa izy ity iarahany amin'ireo firenena mikambana. Natao anentanana raha fampafatarana amponina mikasika ny zony sy ny lalàna momba ny fananatany ny herinandro fananatany izay karakarain'ny ministera mpanjakana amin'ny sahana ny fampitaovana sy ny fanajariana ny tany totosaina nanomboka androany etsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Ny olana fananatany dia tsy mitsaha-mitombo eto amintsika, olana izay miteraka disadisa ho an'ny fiarahamonina ary mipakatra ny fitsarana aza ny raharaha matetika. Nasarika olona maro ny hetsika ny herinandro fananatany ka ireo olona manana olana ny fananatany na manan-draharaha eny anivon'ny sampan-draharaha ny fananatany no tena tonga teny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Nanao taratasina momba ny tany zany tamin'ity taona ity dia niandry transaction raha volana roa volana dia efa indronan'olo zeredika dia hoe mbola miandry afaka roa volana indray dia io zany no anontaniko aty hoe mba ao-tafiditra anatin'ilay maimaim-poana ve le enregistrement anay za sa mbola hoe mbola mandovola ihany zay rehefa azonay eo amin'ny transaction manao anotaniana aty. Tany aiza zao ny tany misy rehefa Sonerana faritry namotana Madirana motana. Zany hoe mbola eo karakarana zany ny efa vita fa complet le dossier fa le transaction zany problème taminay le hoe resaka le fahazahon-dalana atao dia io zany no anontaniko aty hoe efa azo maimaim-poana ve le sa mbola miandry apitso mbola iandro raha volana aty. L'État zany tsy mety tafavoaka le certificat de situation juridique fa nakan'io zay satria le izy mbola tany mpanjakana dia anaran'olona hafa ny tao ka rehefa anaran'olona hafa ny tao le toerana nefa samy manany azy indray any Ambodivona nefa nenay any Atsimondrano any commune Tsefa zany amin'izany atao hoe Ambodilonga zany nanao fangatany zahay dia ny zavatra nagaga dia ohatran'ny zavatra hafa no mitranga tao amin'le certificat de situation juridique. Tena misy olana zay olana ary mila vahana le olana nagavasa satria efa namena titre provisoire zay dia andana aloha verena amin'ny mois de décembre dia nahita aty zay dia namonjy ny aty indray mba azahoana le titre définitif zay le izy. Zahay manana taratasy manambara fa hoe anodadanay le tany azonao dia ahoana navitan'olona mutation mikasika ny taninay io dia lafo zany le tany ny tany nefa ne tsisy acte de l'autorité tsisy mutation tsisy ninninninninina tonga dia lafa migadina ary tena olona ao anatin'ny tompona ndraiky mpanjakana nazo taninay eo zany problemanay hatreto apetrakay zany nyfanontaniana amin'ny tompona ndraikitra rehetra hoe ahoana no momba zay zavatra zay satria na ny origine na ny taratasy rehetra aty amiko daholo ahoana ny nafahan'le olona tonga dia nanana ny tany io zay tokony olana mipetraka aminay dia asa tsy fantatra hoe izy ny tompona ndraiky afaka mahazay zany tany zany tany 13 toko ny taninay zany voaray tsy fantatra hoe ahoana zany hectare maso tsy amina hectare fa amina 800 mètres carrés eo zany fa ny compte-le izy zany dia zao eo le tany efa lasan'le olona anankitelo amin'le tany 13 telo ny lasany folo zany sisy neray tsisy acte de l'autorité hoa izy io tsy misy ninninninina nefa dia magaga fa lafo daholo le tany. Raha ny fanadihadiana navoaka ministera ny fitsarana ny taona 2024 2020 faingo 400 ny antora taratasinady voarain'ny fitsarana dia momba ny olana fananatany ny taona 2024 ary tafakatra 720 faingo 400 zany ny taona 2024. Ny tsy fahalalana ny lalàna misy momba ny fananatany no mitarika ny olana araka fanazavana nataon'ny tompona andraikitra. Ny mpiara-miombona antoka sy ny sambatra samihafa eo anivon'ny ministera mpanjakana anisan'izany ny FTM, ny Analogue, ny CEIMAD, ny Bianco ary ny commune Antananarivo Renivohitra, ministera fitsarana dia manome torohevitra entina hanampiana amponina momba ny fananatany manomboka androany ary tsy hifarana raha tsy ny 10 volana Oktobra ho avy izao eny amin'ny lapan'ny tanàna eny Analakely.